Hiditra anatin'ny tontolon'ny fandraharana kosa isika tratra ny fanamby ho an'ny Jika Group teo amin'ny fampazahoana ny ordinateur na solosaina Vibe Technologie ho an'ny sarabem-bahoaka raha ny 20 ny volana Jolay teo moa no tonga ireo solosaina sy ireo vokatra hafa manaraka ny teknolojia vaovao dia amin'ny 17 ny volana izao kosa no hanomboka ny fizarana izany ho an'ireo efa nanao famandrihana. Raha Bakarandramanala eo amin'ny sariny mamy Ra Samuel no mitondra ny andinjiny. Amin'ireo olona efa nisoratra anarana namandrika ilay solosaina ho an'ny rehetra marka Vibe Technologie vokarin'ny Jika Group dia 20 isan'andro eo izy ireo no andalo ak izany eny amin'ny Jika Store Antanimena sy eny amin'ny Lasity Alarobia. Manomboka ny 13 Jolay avy izy ireo no afaka manantona ny Jika Store ka efa misy ny tetiandro efa nofaritana ho amin'izay izay azo jerena eto amin'ny Jika Store Antanimena. Marina fa amin'ny dato ihany koa no ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny marka Vibe Technologie. Dia misy calendrier arahana moa ilay izy alatsika amin'ny filaharam-be tery amin'ny palais de sport fa indrindrindrindra ny sécurité atsika rehefa mody dia isy mpitandro ny filaminana ihany koa zany iassurer ny sécurité atsika eto toerana alana amin'ny zavatra mety hitranga. Ankoatra ny solosaina dia efa tonga eto toerana avokoa ireo ikafarany teknolojia avoleta amin'ny marka Vibe Technologie hatrany. Misongadina amin'izany ity famantaranandro sady azo ampiasaina ho finday ihany koa no misy GPS. Amidy 10 alina sy iray ariary monja izy ity. Maro ihany koa ireo vokatra vaovao eto amin'ny Jika Store. Anisan'izany ny téléphone Vibe Technologie à partir de 15 000 ariary dia anisan'izany koa ny appareil numérique izay efa malaza be moa ny azisy numérique izy ity à partir de 30 000 ariary dia misy ny caméra à partir de 65 000 ariary dia sy ny sisa moa zany. Isan'ny mpampiasa vola eo anivon'ny orinasa matanjaka ny Chine ny Jika Group ka atsoaty ary dia isan'ny fandraisana mpiasa vaovao ka ilaina manokana amin'izay ny fahaizana ny teny anglisy. Iteten'i Madagasikara atsoaty ihany koa ny karavanina Vibe hivarotra sy ampahafantatra ireo marka Vibe Technologie.